miaraba atsika rehetra ry havanahitra ity zoma fa 12 volana jona ity dia manona ny fifaliany fanamasina amintsika mianakavy ny koritianina voalohany toko fahaenina koritianina voalohany toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo no ofrainantsika ry havako koritianina voalohany toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo mivako toy izao aminaran'i Jesosy. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany say andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara zao tontolo zao ary raha hitsara zao tontolo zao ianareo mo tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika maika fa izay zavatra momba zao fiainana izao ko raha misy ho tsara ianareo ny amin'ny momba izao fiainana izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina fa nitendrenareo mpitsara hampahamenatra anareo no itenenako izany hay dia tsy misy olon-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahy na dia ho tsarainy tsy mino aza arakehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aloha mandevitra ny tsirariny azy ianareo nahoana ny tsy aloha maharitra ambakaina azy ianareo ka anjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahy ianareo aza. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Avako manala ity andiny tsotra masina eto am-piratana antsika ity ny koritianina voalohany toko fahaenina dia tena fototra amin'ny fiainan'ny fiangonana sy fiainan'ny mpino ary ny fiainana ataontsika hoe fiarahamonina kristianina. Ny olombelona na maha olombelona azy na iza dia ataontsika hoe misy mahana tsy fahatanterahana ka mety ho mifandona amin'ny mpiarabelona noho ny hevitra tsy mitovy noho ny toetra maro samy hafa. Ekeny tsotra masina fa pirahalahy dia mety hifandona. Ekeny tsotra masina fa ny mpino dia samy mpino ary izy dia mety hifandona, mety tsy hitovy hevitra, mety hifanolana. Ekeny tsotra masina fa mety mitranga, mety hitranga, mety mpitranga ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina kristianina koa aza ny fifaноlanana na ny ady mihitsy ary. Fa hoy ny apôstôly Paoly manao hoe ny voalohany dia izao mety mitranga zany na dia tsy tokony hitranga ary rehefa mitranga ny ady ao anivony ataontsika hoe fianakaviana kristianina na fiangonana na mpiarabelona kristianina dia tokony hazava fa kilen'izay hoy ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fafito dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Zany hoe tsy voninahitra ny ady na ny olana, tsy voninahitra na ataontsika hoe reharena zavatra mahafaly ny ady eo anivon'ny mpianakavin'ny finoana na anivon'ny fiangonana, tsy voninahitra zany. Ary eto tsy misy hoe iza marina na inona ny diso, tsy zay ny zava-dehibe amin'ny apôstôly Paoly. Tsy hoe manana ny marina na manana ny diso, tsy zay ny zava-dehibe. Satria mantsy tratrany ataontsika hoe tratran'ny filozofia cartésianina sika na tratran'ny filozofian'ny droit romanina ka mametra-pantaina mandrakariva amin'ny ady manao hoe inona ny marina, iza ny diso, zany ka ny diso sa iza ny marina, zany ke tsy diso izy ny marina. Tsy zay ny olana fo ny apôstôly Paoly manao hoe kilema ny ady na inona fehviany zany. Ary rehefa kilema dia tsy voninahitra, tsy hoe ianona manana ny marina na ianona manana ny diso dia zay manana ny diso manana kilema, tsy manana ny marina mahazo voninahitra, tsy zay mihitsy. Noho zany dia ny adidin'ny mpino avako marana ny adidin'ny ray tampo dia ny nisoroka ny tsy isininy zany kilemy zany, fa na inona dia kilemy zany. Ahoana ny fomba hisoroana zany teo ambaran'ny apôstôly Paoly io? Roa ny apôstôly Paoly mivahaolana. Matoa misy ny kilema la hiady manjary kilema dia zao hoy ny apôstôly Paoly hoe nahoana ny tsy mandefitra ianareo. Rehefa tsy ampy fandeferana dia tonga la hiady ary tonga kilemy zay
kleman'ilay fianakaviana, kleman'ilay fiangonana, kleman'ilay fiarahamonina kristianina ary tsy voninahitra velively zay mahaklema azy. Ary de ny dikan'izany tsy ampy fandeferana. Fantatsika fa mahatonga ny fandeferana tsy ampy de nolay ego olareo amin'ny teny frantsay, no le hoe za manana ny marina, za tsy anaiky, za nga diso, za foana ny manao an'io, fa nga io anazy, fa nga za sy ny sisa rehetra. Toy ny apôstôly Paoly manao hoe tsy ampy fandeferana. Hevitra io amin'ny hevitra, tsy ampy fandeferana amin'ny hevitra. Ny hevitra nge tsara, ny hevitra nge marina, manana hevitra ny foana ny enona sy ny sisa rehetra. Fa izao ny apôstôly Paoly, nahoana koa nareo ny tsy maharitra ambakay materiel io. Zany indra reka io mahatonga lay klema na lay ady de no lafiny materiel. Zay foana ve manao maninona ny alaina ny anay, tsy mitovy zary io, maninona zay zao, tsy maninona ny anay ny kely ny azy ny lehibe sy ny sisa rehetra. Tatsika fa fototry ny adinova-pianakaviana, fototry ny olam-piarahamonina ndraindray tambo ray metatra, tsasa metatra, be de be ry afaka malala. Toy ny apôstôly Paoly manao hoe ny vahaolana mahatonga klema, mba tsy hahatonga klema ry afaka malala. De reo ny tenen'ny apôstôly Paoly reo hoe tsy maninona mandevera, tsy maninona na de manaiko ambakaina azy anareo, fa ratsy lavitra noho ny very fananana, ratsy lavitra noho ny resy amin'ny adevitra ny klema, satria tsy voninahitra. Eto ry afaka malala rehefa azotsika tsara fa klema fa tsy voninahitra ny ady. Raha mitondra ny ady na raha misy ady na korontana na tsy fitifikevitra de aza mieritreritra ho zany, mety mitrango zany amin'ny maha-olombelona mpanota, fa tsy tokony ho eritreretintsika hoe voninahitra na ireharehana na sanatry aseho amin'ity rehetra ty olam-piangonana ity tsy fitivitsika hevitra. Fa ny apôstôly Paoly manao hoe tandremo tsara ary zavatra rehetra mahaklema azy de zao ny apôstôly Paoly milasa ny olona tsy marina no ny tsara. Tsy hoe raha tsy fanahy ny apôstôly Paoly afaka malala, fa ny apôstôly Paoly misy karazany roa, ny iray ny olona tsy marina ary ny iray ny olona masina. Ny olona masina de ny olona manana ny fanamasina. Raha tsorina de ny kristianina ny tenen'ny Paoly teo olona masina. De ny teny tamin'ny korintiana izy manao hoe nareo ve olona manana ny fanamasina, olona masina de mitondra ny raharahanareo eny amin'ny jentilisa. Tsy tokony adoroana fa tam'izany fotoana zany ny mpitsara isan-tanàna de ny romanina na ny tsipino mpanompo sampy. De ny apôstôly Paoly manao hoe de mety ve nareo zay manana fanamasina ao anatinareo de ho viraviray ny mpanompo sampy, ary iza milaza aminareo fa ny fitsarana zay avoakan'ny mpanompo sampy de marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iza milaza amin'izay mahatonga azy miteny hoe olona tsy marina, satria lay maridrefy andrefesan'ilay olona tsy marina, atao hoe olona tsy marina io zany de lay olona tsy marina n'Andriamanitra. Zany hoe iza milaza aminareo fa lay fitsarana zay atao lay ivelan'lay fiainana kristianina io ny marina. De eto ary afaka malala manazava ny apôstôly Paoly mpino fa ny mpino ry afaka malala de tokony mahavany olana izy. Io antony io no mahatonga ny fiangonana ry afaka zay tsy mba mitondra ny rarahany eny amin'ny tribonaly. Fody talala FJKM de manao an'izany mihitsy. Ary io antony io no mahatonga ny FJKM ao anatin'ny fody talala, ny fifampitondrana moa ny hoe raha misy olana ao anatin'ny fiangonana na ary na de ao anatin'ny fianakaviana koa aza de tsy tokony ho ariary zany, satria klemy zany, tsy voninahitra ny fianakaviana zany. Manjary matafitohina ny tsy mino azy. Ny atao hoe tafitohana de miala amin'ny finoana, tsy tokony adonoana zany. Raha ny teny Jesosy manao hoe matafitohina reny madinika ireny, ny atao hoe matafitohina de mampiala amin'ny finoana. Ka lay fisaritsaina hoe ianao fianakaviana diakona, fianakaviana mpitandro, fianakaviana mpiandry, fianakaviana katekista, fianakaviana kristianina, nefa mifalala baraka ao anaty ataontsika hoe Facebook na eny amin'ny tribonaly sanatria
marina fa mety olo marina koa olo masina ihany no tsara eny satria mety hoe dekonina mety hoe mpandraifanasarany to fanahy zany ary klema mandrakarivany ady taratry ny tsy fahatokinan'Andriamanitra tsy fananana fandeferana zay le avako malala de eto ary de mampianatra ry apôstôly Paoly tsoampamanana le avako malala hoe ny olon-kendry na ny fianakaviana endry na ny fiangonana endry de mahay mamaha ny olany ao anatiny ao hoy izy manao hoe de tsy hisy olon-kendry ve ao aminareo hoe mba hay-ampiavana anamboatra ny adiny rahalahy no de mandeha makany ivelan'ny fiarahany fiarahamonina mitady avoaka anareo ny fanala-baraka afako malala eto ny apôstôly Paoly de midika ny teny ay de tsy misy olon-kendry aminareo karazana izy teny ihany io raha tsy haina mamaky ny voambolana antsika fa ny tenena hoe misy olon-kendry eo aminareo fa tsy hainonareo ahoana moa anatin'ny fiangonana anatin'ny fianakaviana ny tsisy olon-kendry fianakaviana kristiana fa zao ry avako malala tsy mety miainy de tsy manaiky mifandevitra tapamalala ry avako malala reto zavatra telo lehibe reto tsy tokony ho adinotsika amin'ny atao fianakaviana na ankohonana na fiarahamonina na fiangonana kristiana voalohany indrindra de izao ry avako malala na inona de izao tsy voninahitra ny olana na ady tsy voninahitra ny fiangonana ena klemy zany ary rehefa klema tsy akasitrahan'Andriamanitra olona mbola hitsara anjely itsika mbola hitsara ny satana sy ny miaramilany itsika hipetraka eo amin'ny seza fiandrianantsika no zany tsy fiangonana tsy mahazo manana klema tsy miteny klema hafa mihitsy apôstôly Paoly fa tena klema ny ady de aza manaiky anana klema ry avako malala satria klema azo ialana zany faharoa de zao ry avako malala manana fandeferana tsy maninona zay manetry tena no asandratra ary mety fatiantoka ianao iteneniny Jesosy manao raha misy makany lambanao meo azoko nila misy menaka ny takolako avy me azoko ny akafanana fa zao ry avako malala mahatokian'Andriamanitra fa tsy matiantoka ianao fa omen'Andriamanitra anao rehefa ao anatinao ny fanahy ny fandeferana manakare-pasoavana ny tompo de mandefera mba ho voninahitr'Andriamanitra aza lany andro nitadiny hoe izy marina tsy marina fandriky satana zany tena fandriky satana zany satria raha izany metrahana fanontaniana marina sa tsy marina de rehefa rany tonga fitsarana ary rehefa tonga fitsarana klema tonga mifafahamboninahitra zao ry avako malala ny olana tsy ny marina sy ny tsy marina tsy amin'ny olana fa fandriky satana zany fa izao manana fanetretena de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fahatelo ry avako malala zay ampianarina to de nitsotra maso ny tony ianao de meteza ho endry meteza olon-kendry ho mpanamboatra ho mpampiavana mijoro olon-kendry ho mpampiavana ary zany ry avako malala angeny olany zany tsy ampy amin'izao iainantsika rehetra zao mpiady daholo fa tsisy tsony ny olon-kendry afaka mampiavana tsisy tsony ny olon-kendry afaka mampiombona tsy ampy amin'ny fiarahamonina de zao saika mpandray anjara amina ataotsika hoe korontana daholo tsika menakary fa tsy ampy fahiny tsy ampy tsony ny olon-kendry de tonsotra masina tody avako lala mampianatsika mana hoe zany kristianina zany de olona mpampiavana zany engeny avako malala ho fenon'ny tompony fanahiny ianao fa efa zanak'Andriamanitra de meteza ho mpampiavana manaiky andefitra ary tsy ho vira virain'izao tontolo zao ny fahamasinanao ny fiainam-pianakavianao lamba malotonao tsy ho aparitaka ao ahelinao ka imezany zao tontolo zao ho isony zao tontolo zao mbo mpazanak'Andriamanitra ao mitoro ny fahamarinanao miainan'izao nefa mitovy aminay ihany ingany ry avako malala tsy ho mpanala baraka nanan'Andriamanitra tahaka zany isika ka ho klemantsika zany fa ingany ho voninahitr'Andriamanitra no hitan'izao tontolo zao amintsika ka hiteny izy manao hoe zay mba teo tonga kristianina tahaka anareo fa mahafinaritra anay nitoetra anareo mahay mamela mahay mandefitra sambatra vavatsika ry avako tobo misoranao zay nohony amin'ny teninao zay azony novakina ny teniny malagasy ka mampianatra anay fa ny fiarahamonina kristianina de fiarahamonina zay anjakan'ny fahendrena sy ny fihavanana ary ny fifankatiavana ny fandeferana
ny fanekena sy ny faharetana mambakaina aza hoy ny teninao ny vahaolana mahatonga anay mahay mifankaty mamelany eloko raha toka tsy hainay tompo ny mitandrina ny tenanay sy ny fifandraisanay amin'ny namanay raha ohatra ka misy klema ady olana eo amin'ny fiainam-pianakaviana dia mamindrafo aminay eo amin'ny fiaina amin'ny fiangonana dia mamindrafo aminay tompo fa manomezanay olon-kendry ay-ampiavana aroka izay rehetra olon-kendry manoloana ny namanay avy ka hitandrina ny namanay tsy andevoziny tenanay nanevitra heverinay ho tsara sy mendrika ihany fa fao zahay mba hijery ny namanay ao aminao Jesosy dia mivavaka izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiangonana ho an'ny fiarahamonina mba ho ampy olon-kendry ho feno olon-kendry ary ahifandefitra sy havana amin'ny anaranao Jesosy amen